Notanterahina androany maraina ny lanonam-pianianan'ny governoran'ny Bankofopean'i Madagasikara vaovao. Andriamatoa Alain Hervé Rasolofin-draibe no anana andraikitra lehibe amin'ny fitantanana ny politika momba ny vola eto Madagasikara manomboka izao. Mianina ao totosaiko ampamenera sy ampamarinana ny asako ao anatin'ny fanajana tanteraka ny lalàna sy sata mifehy Bankofobe ary tsy anararoatra na amboraka izay zavatra nampahafatanay ary izany na efa mitsaratra amin'ny asako asa. Izy no Alain Hervé Rasolofin-draibe, gouverneur vaovao amin'ny Bankofobe Madagasikara. Androany izy no nanao ny fianianany ary sy nandray avy hatrany andraikitra hosaniny amin'izany. Ilaina mbe andraisany andraikitra lehibe hoavana kanefa dia atika sika fahaizany zakefa zay ananany toetra zay ananany rasoa efa mpanolotsaina manokany filoham-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampiana ny gouverneur vaovao. Anisan'ny ezaka izay takina hoy ny nambarany sy ny ampitombony vola vahiny miditra eto Madagasikara ary ny fifehezana ny fiakaran'ny vidin'entana mba tsy ampitotongana ny arary mihoatra amin'ireo vola vahiny. Ny fampitombona ny vokatra ondrana sy ny famatsim-bola vahiny ary ny fampiasam-bola vahiny mivantana na ny investissement direct étranger no ahafahantsika eto Madagasikara mampiditra zany vola vahiny zany. Nisy ny fanaovana sivana ireo mpanao gazety teo ampidirana teny amin'ny fitsarana an-tampony nanaovana ty lanonana androany ity ka anisan'izany ny mpanao gazety ny fahitalavitra MATV. Fandaminana manokana izay nataon'ny Bankofobe Madagasikara nefa nahatonga ty sivana ty araky ny nambaranay teny toerana.